mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. miarahaba antsika arahako malala tratrity sabotsy fa 20 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio ry afako malala dia ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko faharoa, Jaona voalohany toko faharoa andininy fa 4 ka hatramin'ny andininy fa 5. Jaona voalohany toko faharoa andininy fa 4 ka hatramin'ny andininy fa 5. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany naoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana manakizay. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo, ary ny aminareo dia ilay osotra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny osotra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ho aminy anareo araka ny nampianarany anareo. Ankehitriny anaka, tomoera ho aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy, ka tsy homenatra eo anatrehiny amin'ny fiaviany raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fa 7. Ary ny aminareo dia ilay osotra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny osotra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ao aminy anareo araka ny nampianarany anareo. Resaka osotra ry havako ity taratasy nosoratany Jaona ity. Tato ato dia saika betsaka ny fampianarana rehetseroa momba ny atao hoe osotra na osotra masina. Misy karazam-pampianarana mivohy ny hoe fanosorana menaka, fanaovana batisa, misy osotra manokana sy ny hafa rehetra. Ary eto dia tsara ny manazava fohy ny hevitry Jaona momba ny atao hoe osotra, mba tsy hampifangaro izany amin'izay karazam-pampianarana mety ho hitantsika momba ny osotra. Mandrakariva mantsy dia betsaka ny olona mbola tavela any amin'ny testamenta taloha. Any amin'ny testamenta taloha dia misy tokoa ny osotra, mazava be io. Ny mpisorona be dia ny mpisorona dia hosorana, ny mpanjaka dia hosorana, dia raha teo ny dikany teny hoe Mesia dia osotra na voaositra ny dikany teny masa dikany teny hoe Kristy izay nazahoana ny teny hoe kristianina dia osotra ny dikany. Avy amin'ny teny grika hoe Kristy dia tsy hafa koa fa voaositra na hosorana ny dikany. Noho izany dia tsy dia vaovao loatra ny teny hoe osotra ao amin'ny testamenta taloha, fa ny osotra dia karazana fanokanana mihitsy olona anankiray ho amina andraikitra anankiray manokana mba hananany fahamasinana mba hiavahany amin'ny maro. Ary mandrakariva dia ilay menaka araraka amin'ny loha iny ary arahana fametrahan-tanana no atao hoe osotra. Amin'izay fotoana izay dia miavaka ilay olona, manana izay maha izy azy ary mametraka ny olona amin'ny toerana tokony hisy azy ny osotra. Hafatr'Andriamanitra mihitsy ny fanosorana
ao amin'ny testamenta taloha. Ny tompona ndraikitra natsotra hoe reo ministera na reo ofisy na reo fanompona lehibe ao amin'ny testamenta taloha dia saika nandraisana izany osotra izany avokoa. Ny mpaminany no tsy nisy osotra loatra, fa ny mpisorona sy ny mpanjaka dia nisy osotra mazava ho azy, fa ny mpaminany moa dia Andriamanitra no mampiteny azy eny, ary ny mpaminany dia tsy asa atao mandra-pahafaty, fa mety ho mandra-pahafaty, mety tsy mandra-pahafaty, arakarak'izay ampitenenin'Andriamanitra ny mpaminany iny. Ny mpaminany tsy olona hoe avy amina taranaka mitohy, fa mety olona tsy ampoizina, mety olo tsotra, mety olona ambony. Ny mpaminany dia ministera manokana mihitsy, ministera mety ho kisendrasendra, atao hoe kisendrasendra ve tsy misy taranaka, tsy misy taranak'olona mpaminany, fa ny mpanjaka sy ny mpisorona de tena navahana mihitsy hoe taranaky Arona na taranaky Davida. No zany dia na ny Levita zany, no zany dia mazava fa misy osotra ireo. Mipetraka tsara zany ny teolojian'ny osotra ao amin'ny testamenta taloha. Fa raha toa ka aty amin'ny testamenta vaovao dia i Paoly manokana, raha toa ka ao aty amin'ny Paoly itsika dia Paoly dia tsy de tena niretsaka loatra ny osotra, tahaka ny amin'ny famorana ihany Paoly somary mailo azy Paoly momba ny atao hoe osotra. Am Paoly de le fiainam-panahanaty ny tena zava-dehibe. Marina fa miresaka momba ny osotra ihany Paoly eo amin'ny Efesianina, fa tsy de tena manao ny osotra ho zava-dehibe tahaka ny hoe tao amin'ny testamenta taloha Paoly. Lay hoe osotra mampiasa menaka, osotra mampiasa fametrahan-tanana, osotra mampiasa ny fomba ny testamenta taloha. Paoly moa isan'izay ataontsika hoe niataka be tamin'ny fomba fivavahany testamenta taloha, mba tsy hanao zany ho zioga hanafesatra ny ireo tsy jiosy kristianina, ka dia tsy de niresaka be momba ny osotra ao amin'ny testamenta taloha izy, na hametraky zany ho fiainan'ny fiangonana kristianina. Ny vavahana jiosy kristianina no somary niresaka ihany ny osotra, na dia tsy de tena nanao zany ho zava-dehibe, ary tsy mahagaga Jakoba hitatsika ao amin'ny teolojiany manao hoe raha misy marary eo aminareo de aoka ampiantso loran'ny fiangonana izy dia hanosotra azy diloilo reo, hametra tanana aminy hivavaka ho azy ary hanosotra azy diloilo. Satria Jakoba dia ray aman-dreny ben'ny fiangonana tao ny judéo-chrétienne, ray aman-dreny ben'ny fiangonana kristianina tao Jerosalema, jiosy kristianina tao Jerosalema, de mbola somary mipetraka tao Jerosalema lay fomba vavahana jiosy arak'izany. Fa raha toa ka tena jerena amin'ny teolojian'ny Paoly dia tsy de tena zava-dehibe tamin'ny Paoly loatra ilay ataotsika hoe osotra menaka na tahak'izany. Raha toa ka manompo maso tsika aty amin'ny fampianaran'ny Calvin dia vao mainka tsy mipetraka mihitsy ny fampiasana menaka na ny fampiasana diloilo na tahak'izany, tsy de tena nanao zany ho zava-dehibe loatra ny réforme na ny fantsipivavahana. Ny antony dia karazan-drazana fomba mpivavahana nolovahana tany amin'ny testamenta taloha na tamin'ny fomba mpivavahana hafa ihany zany. Inona zany le osotra resahan'ny Jaona eto? Raha miteny Jaona manao hoe ary ny aminareo dia ilay osotra niraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa satria ny osotra avy aminy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra. De aleo tsorina fa tsy ilay osotra menaka na lay osotra menaka araraka amin'ny olona io akory, tsy zay io tenenin'ny Jaona io. Fa ankehitriny mantsy de misy olona dia lasa mampiasa lay osotra, ka mampiasa lay osotra toy ny hery majika, mampiasa lay osotra toy ny fitaovana majika izay mifanohitra mihitsy amin'ny vavahana kristianina. Vavahana kristianina dia tsy mampiasa zavatra ho toy ny manana hery majika, hoe misy menaka ampiasaina de lasa manana hery majika. Sanatriny zany hoe satria araraka le menaka de lasa
satria misy no fanao mihitsy, misy moa mampianatra ositra hoe misy karazana ositra 20 hoe misy karazana ositra 5 misy karazana ositra 7 hoe misy sy ny tahaka zany, misy karazana fampianarana tahaka zany a hitatsika etsero. Marina fa misy ao amin'ny fivavahana rahavavy katolika romanina ohatra misy natsiny hoe ositra ho an'ny marary, iny efa teolojia efa traray, iny tsy aditsika hevitra raha miteny ataotsika hoe ositra ho an'ny marary any dia iny zavatra efa tranainy iny tsy aditsika hevitra efa tany amin'ny concile de Trente iny efa any amin'ny taonjato fafito ambin'ny folo iny de tsy afatsy akory iny le ositra ho an'ny marary izay izay tsisy ifandraisany am'ilay karazana voiziny amin'ny fivavahana ankehitriny diso izay ampiasana menak'io le ositra ampiasain'ny fiangonana katolika. Fa ny fivavahana katolika io ositra ho an'ny marary de vavaka ho an'ny marary io, vavaka ho an'ny marary zay ny dikan'io, efa fanao efa hatramin'ny efa tany aloha efa hatramin'ny concile de Trente io zavatra hafa mihitsy tsy azo afangaro amin'ity ilay karazam-pivavahana mipoitra etseroa mampiasa menaka mampiasa isan-karazany menaka nalaina avy any amin'ny toerana maro samihafa any ary heverina hoe manjary lasa amidy, manjary lasa ho toy ny hoe sanatria manana hery majika ka manjary hoe toy ny mahavita zava-mahagaga. Ny kristianina afaka malala tsy zantsika tsy manompo zavatra. Ny kristianina maha kristianina tsika indrindra maha protestanta tsika dia ny finoana ny zava-dehibe, sola scriptura tsika, zany hoe sady sola scriptura tsika, ny sola gratia tsika, ny sola fide tsika, zany hoe ny finoantsika mampifamaritra tsika amin'Andriamanitra fa tsy ny menaka akory. Ny finoantsika ny mampifamaritra tsika amin'Andriamanitra fa tsy ny menaka akory. Ary ny ositra de tsy menaka akory. Zay mahatonga ny andiny io na hoe ilay ositra noraisinareo taminy, noraisinareo taminy, zany hoe Jesosy nanome ilay ositra, Jesosy nanome ilay ositra fa tsy ny olona akory, tsy le olona akory nanome ilay ositra ary tsy ny fiangonana akory nanome ilay ositra fa Jesosy noraisinareo tamin'i Jesosy. Zany hoe inona lay ositra? Tsy lay menaka zany, tsy zavatra hafa zany. Zay mahatonga ny hoe fahadisoana mihitsy mandeha mitady ositra ary ivelany zay efa nataon'i Jesosy. Ampy antsika ny sakramentan'ny batisa, ampy antsika ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo, ampy antsika ireo ministera maro samihafa omen'ny tompo atsika fa atsika manarateraka ny asa fanompoana. Fa tsy mety ny mandeha mitady karazan'ositra tsy ary fa inona lay ositra? Jereo tsara izy manao hoe ny ositra izay noraisinareo taminy. Raha mamaky ny filazan'ny tsarabasina araka ny Jaona isika, Jaona toko 2:20, Jaona toko 10:20, ny Jaona toko 5:20 de hazava tsara ity epistily nosoratan'ny Jaona ity. Inona no noraisina tamin'i Jesosy? Ny fanahy masina. Ny fanahy masina no noraisina tamin'i Jesosy. Inona lay ositra? Ny fanahy masina lay ositra. Raha tsorona zany de zao, ary ny aminareo de ilay ositra na hoe inona zany lay ositra eto? Lay fanahy masina. Ary ny aminareo de ilay fanahy masina noraisinareo taminy. Lay ositra sy hoe fanahy masina de mazava. Ary ny aminareo de ilay fanahy masina noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny fanahy masina avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Zany hoe ny kristianina zany de efa nandray ny fanahy masina, nosorana tamin'ny alalan'ny fanahy masina zany isika. Ny fanahy masina zany no famantarana na osotra maha kristianina tsika. Mitoetra ty anatintsika zany ny fanahy masina. Zay ny maha voaosotra tsika, zay ny maha kristianina tsika. Rehefa malala oviana sika nandray ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny batisa, zay ny maha voaosotra tsika. Zay mahatonga ny hoe amin'ny fotoana anaovana batisa tsika de atao hoe kristianina na voaosotra isika. Dikany teny hoe kristianina de sady mitondra ny anaran'i Kristy, ny dikany teny hoe voaosotra satria mitoetra ao anatintsika lay fanahy masina. No zany de zao voaosotra isika, tsy hoe satria nisy rano, satria nisy menaka fa zay tsy zay loatra. Famantarana daholo lay rano ampiasaina iny fa ny zava-dehibe de ny hoe nomen'Andriamanitra atsika ny fanahy iny, zava-panahy io dia nomen'Andriamanitra atsika ny fanahy iny.
voaositra itsika zany na amin'ny alalan'ny fanahy masina ary dia tonga kristianina ary io fanahy io no filazan'ny Jaona azy no mitoetra ao anatintsika de ialantsika lavitra zany ny fomba fijery manao hoe andeha hitady zavatra ohatr'izao mba ho voaositra mba hitady fomba maro samihafa mba ahatonga atsika anana hery hafa satria be de be no mandeha makatsy ary io no misy an'izao hoe misy menaka avy any Israely misy sy ny tahaka zany tsy ry havako malala tsy ry havako ampo anao tena ampo anao lehibe lavitra noho zany ny fahasoavan'ny tompony alan'ny fanahy masina ny finoanao tena zava-dehibe tsy hoe tsy ilaina akory zany akory tsy milaza hoe tsy ilaina ny mety atao hoe ny fampiasana ohatra hoe ny rano ampatisa sy ny tahaka zany miaby ilainy reny iny famantarany reny fa ny zava-dehibe tokony ho takatrao da izao ny finoana tena zava-dehibe io finoana io ny mampifamatotra anao amin'Andriamanitra tsy zavatra hita maso vizaka raha mitady zavatra hita maso ho ifamatorana amin'Andriamanitra vizana ary mety ho voafitaka mihitsy ary mety ho voafitaka mihitsy raha mieritreritra ifamatotra amin'Andriamanitra hoe mampifamatotra amin'Andriamanitra de olona na mampifamatotra amin'Andriamanitra de zavatra na mampifamatotra amin'Andriamanitra de mety ho fahitanana tahaka zany tena mety ho voafitaka fa ny finoana ao anatinao ny fanahy masina ary hoy Jaona manao hoe io fanahy masina ao anatinao io izay mitoetra ao anatinareo izy de io efa noraisiny io le teny hoe efa noraisina fa tsy hoe mbola ho raisina zany hoe efa nomena ilay izy fa aloha afaka malala de zao misalasala isika Andriamanitra efa nanome fa sika no misalasala le ositra efa nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy le fanahy masina efa tena nomena fa isika no misalasala iza no mampisalasala atsika lay ratsy fetsy lay ratsy fetsy izy de ampisalasalana sika ampisalasalana enao koa ve de vaositra enao koa ve de manana ny fanahy masina enao koa ve de mba tian'Andriamanitra enao ke tsy mbola tena nandray enao tsy tena mbola izy matoa anao ohatr'izao de matoa anao mbola tsy tena milamina saina ohatran'io matoa anao tsy salama matoa anao tsy mitoetra tsara matoa anao de mbola tsy tena izy ianao de miozongozona tahaka zany sika dia fetsy lay ratsy fetsy fa tsy zany angeny mahavoasitra na tsy mahavoasitra anao tsy lafin'ny materiela tsy lafin'ny materiela mihitsy Paoly raha ny teny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahatoy zao Paoly tsy niteny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatafita na ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahampanan-karena na fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahambony tsy niteny an'izay Paoly fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahatoy zao zany hoe mahatoy zao zany zao ankehitriny Paoly zao fa tsy hoe mahatafita na mahambony aty zay loatra tsika mantsy rehefa mampiasa le teny hoe mahatoy zao de nieritreretintsika hoe le be voninahitra zay na le manana trano be zay na le manana vola be zay na le tafity zay fa tsy zay loatra tsy voatery zay fa le hoe zao mahatoy zao fotsiny no zany hoe mahatoy zao de zao ankehitriny zao ambany fahasoavana no zany de zao tokony ho fantatrao fa izao no hoe lay fanahy masina izay ao anatinao dia mitoetra io aoka tsy ho anaiky ho ribiriben'ilay ratsy ka kiviny manao ianao angetsy mbola manana ny fanahy tsy tena tian'Andriamanitra ianao mbola tsy eo ambany fahasoavana ianao fa satria ianao tsy mbola manana zavatra ohatr'izao ianao mbola tsy tena tanteraka tsy ry havako malala tena manana ny fanahy masina ianao raha tsy olona ny lavina ngainao olona ny lavina ngasanatria ny teny ratsy ny fanahy masina ianao ngasanatria ianao nandeha nanompo sampotaiza sa nandeha nakaiza no tsy manana fanahy masina natao batisa tamin'ny randraisa zanaka sy ny fanahy masina ianao nanompo an'Andriamanitra mahatonina hoe Jesosy ho fiainako ianao ka honany tsy hanany fanahy masina fa lay ratsy de zao tsy mitsahatra ny mandrebireby tsy mitsahatra ny mampisalasala azo zao
ny tena fakapanahy de zao io fampisarasalana io ny fitaovana ampianjeran'lay ratsy. Tadidio fa nampatonga ny Petera rendrika teny ambony ranomasina de nampisalasalan'lay ratsy. Raha vantany vo misalasala Petera de rendrika izy. Ny fisalasalana de avy am'lay ratsy. Fa minofa zanak'Andriamanitra ianao, minofa voaositra ianao, voaositra noho ny fanamasina efa ao anatinao, tsy hoe voaositra noho ny fiazakazahana tary, tsy voaositra hoe noho ny zavatra natao tatsy taloha, fa voaositra noho lay finoanao, voaositra noho lay batisa natao taminao mihitsy aza, voaositra noho lay famelan-keloka nataon'to Jesosy anao tao amin'ny hazofijaliana. Voaositra satria mana fanamasina ao anatinao. De hoy Jaona manao hoe io fanahy masina ao anatinao io dia fanahy izay tsy hoe mitoetra ihany fa mampianatra anao. Ka ozy manao hoe tsy mila ampianarin'olona. Inona dikela teny hoe tsy mila ampianarin'olona? Tamin'ny andron'ny Jaona de be dia be ny karazana fampianaran-diso, indrindra ny fampianarana antsoina hoe nanomboka ny tsimoka. Marina loatra fa aty amin'ny taonjato faharoa vao tena nipoitra antsoina hoe gnostisisme, fa tamin'ny andron'ny Jaona dia efa nanomboka nipoitra lay karazam-pampianarana izay nivoy momba ny fanomezan-toerana ny fahalalana fandavana an' Jesosy tsy ho mpamonjy, fanomezan-toerana ny saina, fanomezan-toerana ny fahalalana maha olombelona fandavana ny Kristy koa aza. Dia ity hoe tsy ampianarin'olona ity zany de zao lasa nisy karazam-pampianarana zay nampiala ny olona tamin'Andriamanitra. Dia eo Jaona manazava manao hoe nareo manana ny fanamasina de zao aza mandeha mitonantonana mitady fampianarana aman'olona, fa matokia an'Andriamanitra ampy zay zavatra efa anananao, tomoera am'izay zavatra efa nampianarana anao. Zay ny dikany andininy fa tapany farany tomoera ao aminy anareo araka ny nampianarana anareo. Zay ny dikany. Efa fantatrareo ny zavatra nampianarina anareo hatry ny fahazaza, efa nampianaranareo ny zavatra nampianaranareo hatry ny fony tanora, de tomoera am'izay fa aza mandeha mitady fampianarana hafa intsony. Zay ny tiany Jaona teneny satria efa voaositra ianareo. Rehefa ko malala ny tompo ny ampitoetra anareo amin'ny finoana ary ampaharitra anareo amin'ny fanarahana ny tompo. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao rahay fa menao indray hery tanjaka ka afaka mamarina ity herinandro ity. Misaotra noho ny amin'ny teninao zay azo inovakina am'izao farany herinandro zao. Manome toky anay fa efa nantsoinao zahay ka olom-baovao voaositra noho ny fanahinao masina, ny famelan-keloka natolotrao anay tao amin'ny hazofijaliana sy ny asan'ny fanahinao masina taty anatinay ny mahavoaositra anay ary de zanakao tokoa zahay. Hoy ny teninao manao hoe izay rehetra manao ny marina no zanakao naterakao. Marina izahay satria niodioviny rano ny zanakao malalanao. Tompo de ampahirezo zahay amin'ny fiainana isan'andro. Misaotra izay nomenao anay tamin'ity herinandro ity. Misaotra noho am'izay rehetra vita tamin'ity herinandro faranay ity. Raha nisy zavatra tsy efanay mamela ny helokay, raha nisy zavatra mety nampalahelo nataonay tamin'ity herinandro ity de avelao ny helokay. Miatrika ny herinandro vaovao zay raha ampitso de amasino tehirizo ny herinandro ray vaovao ary mametraka sahady zany eo am-pelatananao zahay. Mitoera amin'ny fiainana isan'andro tompo. De ataovy mahavokatra ny fiainanay, ahatsiarovanay fa olom-boaositra izahay noho ny aminao Jesosy. Mitoera mandrakariva ao aminay. Amin'ny an'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.